iny ary manolotra araba fatipatenana hoitsika malagasy zay a amin'ny fifaliana trano no androsoana amin'ny tokantranontsika menakavy miara mifo ara-baiboly iara ifo ara-baiboly isika rehetra tadidinao angamba ny andalatsiratra masina jerevantsika farany ho anao mpanaraka amin'ny fandarana nijanona teo amin'ny boky ny oabolana toko 5:10 andininy 7:20 tsika ny teniny hoe izay fatrapilarena de mampidi-doza amin'ny ankohonany fa izay mankahala kolikoly no velona. Misy lalatsaina teto izay mifanohatra amin'ny lalatsainy ny olona mihitsy satria amin'izao vanim-potoana izao ny olona de manao ny tsy fanao ho an'ny ankohonany. Ka eritreretintsika hoe rehefa manao kolikoly tsika ka mampidi-bola be dia be ny mpiasam-panjakana amin'ny resaka amiko na mpiasa amin'ny privé reny koa hoe niangy aho izy ny karamako araky samy manazay etsony eo moa ny aho izy ny karamako mipetraka fotsiny any amin'ny banky fa ny pôjipôjy kely azoko eto isan'andro de fa ampohaninay menakavy hehe zay ty kolikoly tsy ho velona zay fatrapilarena mampidi-doza miankohonany ary asonareo raha mahita ny fiafaran'ny fiainan'ny taranaka ho an'ny olona manao kolikoly dinio amin'ny fiarahamonina misy atsika renylay misy olona nandova rena ny baiboly tsy manohatra olona mpanan-karena fitahiny Jehova mampan-karena ngazany azon'ny fisasarana ampino misy olona destiné ana-karena de tsy reny zany ny teneniko fa misy olona eo amin'ny fiarahamonina misy atsika ohatrany tsy fantatrao zany ny asany na fantatrao ny asany fanahinao aza mametraka fanontaniana hoe fa maninona ary reto olonreto no manao trano be ny manana tomobile PTP any amin'ireny grande surface reny foana metsena isanandro na ianao zany mametraka fanontaniana fa maninona fa rehefa jerevanao ny taranak'ireo olon'ireo ny ankohonan'ireo olon'ireo miady lava be voka tsy manambady ny zanaka vavy ny lahy migadra raha tsy mifoka rongony de migadra ny lahy de tsy vanina le fianakaviana zany tsary le fianakaviana re be de be ny taranak'olona hitanay ohatr' zany teny amintsika tsy délivrance ny vahaolana am'zany sendra fitampitampitondra fivavahana amin'ny bizina andraitsika ko hoe pastera mopera inako mokoyenina raby apôstôly eo ohatrany tsy mety mihitsy ny fiainana menakavy fa le zanaka ivavy ao be voka tsy manambady le lahy matoanay mifoka rongony ny lahy hevinay migadra lahy de tenentsika eo le tsy mpafety an'izy de ho avy koa lay mpamitaka ao ivavaka isika amin'ny anaran' Jesosy mametra tanina délivrena avy areny zao fivavahany zao tsy délivrance amin'ny vahaolana zany ianao tsy manao kolokolo ny vahaolana zany tsy mila délivrance zany raha tianao vanina ny ankohonanao tianao analavitra ny ankohonanao ny loza ny fahafatesa ny fahafahambaraka ianao mitady vola io mila miala amin'ny kolikoly ary mila tsy ampidirinao ambany tafitra aminao ny fitiavakarena amin'ny tsirariny de miala zany fa ianao na ho délivrena injato amby arivo ny tokantranonao ary na de atsonao daholo ny karazana olona manao akanjo pastoral rehetra ivavaka ao ambany tafitra aminao nefa mbola vola amin'ny tsirariny harena azo amin'ny tsirariny noentinao makao amin'ny tokantranonao ozy le fiteniny gasy zay fiteny gasy ty ikioty zafy ihany ny leksis eo fa zahako miteny aminao tsy mila miantso mpiandro zany ianao tsy mila miandro mpitondra fivavahany zany ianao tsy mila manao kabaliny zany ianao milahy ianao amin'ny kolikoly milahy amin'ny arena tsy aradrariny de milamina amin'ny fiainam-pianakavianao ary raha manao an'izany ianao kanefa tsy milamina amin'ny fiainam-pianakavianao de io ny fifandraisana efa zavatra hafa zany amarana atsika am'ty afandarany ty na de mpanomboana satria lehibe zany le loha hevitra hodiniako manaraka dia ijerevako fiainam-pianakaviana nanakatao ao tanatin'ny baiboly ianao fa rehefa matimaty karena amin'ny tsirariny mitoatoa amin'ny olo madinika de zao ny fiafaranao sy ny fiafaran'ny taranakao misy famille royale anankiray nanakatao famille royale raha teo moa fianakaviana mpanjaka aty amin'ny côté any ray na any amin'ny côté any reny samy
mpanjaka samy andrina zareo anatin'ny soratra masina fa tsy mety mifaly am'le omen'Andriamanitra azy, tsy mety mifaly nafa-po am'ilay faritra na ny andren'Andriamanitra hipetrahana izy menakavy. Mitotoa sy mitsiriritra fananan'olona mpiara-bianina sy mpiara-manodidina aminy. Inona ny nefarany? Ndova ankehitriko ty tantara lavalava ity a, da iny velabelarako anehoako aminao hoe ore olona zay fatra-pilarena nge ka mampidi-doza amin'ny ankohonany e. Aze ty kolikoly de tsy mba ho velona. Velaripona ho an'ny fandrika raha hitany vorona, ka raha ohatra ka tsy mahita fio ao anatin'ny kolikoly ianao androany, raha tsy mahita fio ao anatin'ny kolikoly ianao androany, tsy manana olona hoentina any amin'ny elo ny devoly, fa tsy maintsy zao foana na nanajambain'ny sainao. Misy bizina sy botsibotsy areo mitady tsinakanina nareo menakavy maika fa andeha amin'ny laverta, tsy ho rovotra pataloha. Za miteny aminao tsotra, za miteny aminao tsotra fa raha miaraka amin'Andriamanitra ao anatin'ny baiboly misy an'izany 7 taona tsy misolo pataloha fa tsy rovotra. 7 taona tsy misolo pataloha fa tsy rovotra. Tsy aleo nefa mba mandeha amin'izany laverty zany raha zay tokoa le fiteny, raha zay zany le fiteny a. Fa tsy avela ny devoly anana an'izany fatokiny zany ianao, de asainy manao inona? Na rikoriko teto amin'ity Madagasikara ty tamin'ny fitondram-panjakana teo aloha tany amin'ny 2008-2007 tany, ny slogan teto amin'ity Madagasikara ty hoe fahamarinana sy fahamasinana. Zay zany ny slogan teto amin'ity Madagasikara ty a. De ianao zany rehefa makany amin'ny birao mpanjakana de manao taratasy mpanjakana, de ozy le mpiasa mpanjakana mantsy anao, ity taratasinao ty moa ramose ataotsika ara-pahamasinana sa ataotsika ara-pahamarinana. Ka ianao zany raha vao miteny ara-pahamarinana tsy andokolokoly, miverina ianao izy afaka ray volana. Fa raha miteny ianao ataotsika ara-pahamasinana, miverina ozy izy ianao raha rivo, de mandoa vola kely ny dikan'izany. Marikoriko zay ty kolikoly tsy ho velona, zay fatra-pilarena mampidi-doza amin'ny ankohonany. Anjarinao safidy sokafo ny bokinao amin'ny bokin'ny mpanjaka voalohany, sokafo ny boky na ny baibolinao amin'ny bokin'ny mpanjaka voalohany. Mpanjaka voalohany 120 de eo amin'ny 520, 29. Ozy ny fitenin'ny Elia an'ity mpanjaka anankiray ty hoe mivary tena anao zay ratsy eo masony Jehovah ianao. Naninona? Nivary tena hanao zay ratsy eo masony Jehovah ianao. Mpanjaka Yahava ny anarany mpanjaka io. Ny vadiny zanakana mpanjaka tany amin'ny tany Midianita tany, Jezebela ny anarany vady. Fa io lehilahy io nivary tena anao zay ratsy eo masony Jehovah io lehilahy io. Tsisy nanery azy zany anao zay ratsy eo masony Jehovah, fa izy nivary tena anao zay ratsy noho ny fitadiavana harena tafahoatra. Tsy afa-po am'izay faritra maritan'Andriamanitra azy, de zao no nataon'io lehilahy io. Mpanjaka voalohany 120 tsika zao a. Ahoana ny fanehoan'ity lehilahy ty? Ny fivarotan-tenany anao zay ratsy eo masony Jehovah eto amin'ity mpanjaka voalohany 120 ty fa any amin'ny tantarafa moa izy mbola misy ratsy koa nataony. Ary ianao rehefa manao ratsy zany tsy misy hoe ratsy kely zany e. Fa ianao rehefa manao ratsy ianao de iny ratsy anankiray nataonao iny a makany amin'ny ratsy de ozy ny baiboly izay manao ny marina oka mbola anao ny marina ihany izy, izay nanao ny tsy marina oka mbola anao ny tsy marina ihany izy. Mody ratsy kely zany netomboanao eo amin'ny voalohany, fa ny fiafaranao ratsy be. De ohatr'izany koa manao marina ianao mba miezaky hoe tena zany kosa zany ny baiboly a. Aleo mba apidi-bola amin'ny marina sy amin'ny rariny atao amin'ny tokantrano koa, mba miezaka manao marina amin'ny voalohany de kely le vitanao sady mety arary, fa ny farany a ho marina be koa ianao. Eo an'loha le narin'ny lanitra sy ny tany. Ka ahoana ny endriky ny fivarotan-tena nataony ty mpanjaka? Resahany mpanjaka voalohany 120 ity. Mino fa mbola misokatra eo amin'ny baibolinao.
raha mbola misokatra ny baibolinao dia ovakiko aingakaingana kely ange etsy amin'ny andininy faharoa eo amin'ny andininy faharoa ka hatramin'ny andininy fahaenina vakiko aingakaingana kely dia avy eo fitiniko le izy ary aba nyteny tamin'ny Nabota hoe omeo any tanim-boloboko mba ataoko fambolena anana fa akaiky ny lapako izy ary atakalozako tanim-boloboka tsara noho izy na vola tokombidiny raha izany misitraky ny fonao fa hoy Nabota tamin'ny Ahaba sanatria amiko anatrehan'i Jehova zany fa tsy omeko anao ny tany indrazako ary Ahaba nakany an-trano sady nalahelo nosositra no ny teny lazainy Nabota Jezerelita taminy hoe tsy omeko anao ny tanindrazako de nandry teo amparafarany izy ka nampiodina ny tavany sady tsy nety ninakanina ary Jezebela vadiny nankeo aminy ka nanao taminy hoe ahoana no mampahasosotra anao toy izao tsy mety homakanina ianao de hoy izy taminy satria ny teny tamin'ny Nabota Jezerelita ka nanao taminy hoe meo ahy ny tanim-boloboka ho vidiko vola na takalozako tanim-boloboka hafa raha izany misitraky ny fonao fa izy namaly hoe tsy omeko anao ny tany boloboko eo zany ny fetomboan'ilay fikomina nataony Ahaba tamin'ny Jehova averiko tsara fetomboan'ny fikomina nataony Ahaba tamin'ny Jehova tamin'ny Adona zany na tamin'ny narolanitra sy ny tany hoatsika zatra mampiasa ny Torana ny teny Hebreo ity lehilahy ty fa nataon'Andriamanitra mpanjaka de mipetraka ao an-dapa izy de misy san'olona misy tanin'olona mipetraka eo anoloany de mivoaka miditra eo ty lehilahy mpanjaka ty de tiany fotsiny le tanin'olona de tonga any amin'ny tompon'le tany izy de takeo ny ty taninao ty atakaliko an'le aria na vidiko vola ny olo marina tompoko tsy mivarotra tanin-drazana petraka tsara ny teneniko zany tsy mivarotra tanin-drazana ny olo marina de tezitra le mpanjaka de rehefa tezitra le mpanjaka de niresaka tamin'ny vadiny izy ty zo mivadiny hoe ianao nge ny mpanjaka ianao nge manam-pahefana sinona ny rarahinao zany zay tianao atao de afaka ataonao eto amin'ty tany ty ianao ny mpanjaka manana vady endry aho Ahaba mitsanga ngiarainy de ninakany de nefa rany novonony mihitsy le Nabota tompon'le tany io novonony tamin'ny anaran'i Jehova zay nefa rany le tantara io fantatrao fe hoe iza no manao sikidy de miteny amin'ny anaran'i Jehova mo Nomery 4:4 andininy voalohany palama zay eto ndray zany misy mpanjaka mamono olona amin'ny anaran'i Jehova na amin'ny anaran'ny Adona zany na amin'ny anaran'ilay mparan'lanitra sy ny tany mody mampiasa ny anaran'Andriamanitra izy atao inona hamonoany olona de rehefa maty le olona de atao inona le tanyle olona alainy azonao tsara le izy alainy le izy na rehefa tsy mahita hoe miaina an'izany ty tanitsika ty am'izao vamotono zao ary na rehefa tsy mahita hoe be de be ny mpitondra fivavahana mamono olona am'izao vamotono zao mba ahafahamazo ny arenany sany izy vamotoana ontsa misy olona mandeha tongotra miala ny Ambohijoky betibetsaka amin'ny mahita an'izany satria anisan'ny tany nalaza tamin'ny fotoana fampanjaka teto Madagasikara Ambohijoky any ny olona mandeha tongotra ary misy antidasy antibavy hamonjy fivavahana ty Ambohidratrimo na Antananarivo mandeha tongotra zay efa nisy vanim-potoana mitovy filazantsara nanandrana nandeha tongotra tamin'izany falazaiko aminao eo ny tsy fantatro eo amin'ny enina maraina eo miala iny amin'ny Rova Manjakamiada amin'ny enenina eo tonga ny amin'le tanàna amin'ny 4 sasany arivo tsy haiko no tsy fahazarana sa tsy fantatro ohatrohatr'izany zany ny fahavitany eo fa ny faladiany zany mamaivay mihitsy ny tena tamin'izany mbola tanora tsara fa misy antidasy antibavy mandeha tongotra miala ny Ambohijoky ivavaka
aty Antananarivo Ambohidratrimo tonga aty Ambohidratrimo reo olondreo mbola mandoa Pahafolokarena mandoa raka efa isy 20 isa ho azo pikanja andatsahana rakitra le olona mandeha tongotra noho ny fantrana miala ny Amboditsoky fa tena Andriamanitra mindra fo fa ontsa ny tena mahita an'izany mamon'olona zany amiko fa ny aminao mety hoe manam-pinoana izy ny anaporofokanao hoe tsy manam-pinoana ngare olon'ireo navita an'izay tsony tsy mivavaka tsony le olon'ireo taoriana zay iza no avita an'izany re olona na iza mamon'olona azahoana inona fotsiny azahoana arena ary be dia be ny fiangonana na ny communautaire efa manomboka kelikely ny vola ao amin'ny fohy be ao dia mamorona izy miaka zany amin'ny fohy be daholo ny zanam-piangonana rehetra anao fotoan-dehibe tsika eny amin'ny Colosseum eny Antsahamanitra amin'ny Palais des Sports eny amin'ny tsy fantatro mamorona kelikely zay le vola ao amin'ilay fohy be ao dia mila ny volan'ny olona rehetrarehetra dia ny olona ny ambanivohitra any lazaiko aminao mivarotra kisoa mivarotra koho mba hiakatra any amin'ilay fohy be mamono olona ny olona azahoany aren'ny olona eto amin'ity mpanjaka voalohany toko faraiky amby 20 ty namono olona Ahaba azahoany ny tany Nabota satria ny olona marina hoa tsy mivarotra tanindrazana zany ny olona tsy mieritreritra ny hoaviny ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra no mivarotra tanindrazana amin'ny fitiavan-tena sy ny fitiavan-karena mandalo eto amin'ity tany ty inona zany le fivarotan-tena nataony Ahaba inona le fivarotan-tena nataony Ahaba zany ny variteny Ahaba amonany Nabota tompony tany eo anoloan'ny lapany mba hampifalifalo ny fony sy hampitombo ny anana miakatra ao amin'ny lapany zay fotsiny nge io nataony Nabota io ary misy fifirin'ny kristianina mifamono ny mpitondra fanjakana atsika eto Madagasikara eto nge presque kristianina ataoko hoe 70% ny olona manana pofo fahefana eto amin'ity Madagasikara ty toko kristianina daholo fa zavy ilaza miara-mahita raha ny fivarotana an'ity tanindrazantsika ty amin'izao vanim-potoana zao fa inona nataony mpitondra fivavahana inona eo anoloan'ny fivarotana tanindrazana misy eto amin'ity firenentsika ty inona mananako ny fotoana tany amin'ny fandanana talohany ty hoe ny atsipoko ny teny atsipoko ny tady eny atandroko ny omby atsipo ny teny eny am-pony ny malala fa fivarotan-tena amin'Andriamanitra mihitsy ray olona ny famonon'olona amin'ny fivarotana tanindrazana fivarotan-tena amin'Andriamanitra ary ny olona tsy mety afa-po amin'izay omena Andriamanitra azy fa ny manao saka miao sy niaka foana ary ny mamono ny hafa mihitsy mba hampitombo ny arena oabolana toko 5:20 ny resako zay fatrapila arena hampiti-doza amin'ny ankohonana arenao maka arena eritreretinao fitahian'Andriamanitra io na dia efa mangalatra efa manao kolikoly efa manao détournement ianao mbola lazainao sikafan'Andriamanitra ihany ny lalanao dia rehefa tonga ny lady na tonga ny sabata dia mifona dia manao ampahafolokarena dia ohatr'indray amin'ny herinandro manaraka aiza nisy fiainana ohatr'izany olona tsy matahotra an'Andriamanitra miaina ohatr'izany ary olona mitondra loza ho amin'ny ankonany inona ny fiafaran'ny fiainan'ity mpanjaka namon'olona noho ny fitiavana ny tanindrazan'olona ty fitiavana mbolianana eo anoloan'ny tanindrazan'ny olona ka nano détournement ny tanindrazany sasany ary nandatsaka raha marina noho ny fivarotana n'ity tanindrazany ty inona ny efaran'ity mpanjaka ty mpanjaka voalohany ihany tsika toko 20 etsy amin'ny andininy 7:20 ary ny tenin'ny Jehova dia tonga tamin'ny Eli Tisbita ka nanao hoe hitanao fa nanetreny Ahaba tena teo anatriako satria nanety tena teo anatriako izy dia tsy hatonga loza aminy aho amin'ny androny fa any amin'ny androny zanany fa ho hatonga loza amin'ny taranany aho oabolana 15:27 ny fatrapila arena moa dia aninona mampidi-doza amin'ny ankohonana Ahaba rehefa mivary tena teo anatrehan'Andriamanitra anao zay ratsy
noho ny fitadiavana ny tanin'ny olona, ny lovan'ny olona, ny arenan'ny olona. De avy eo mifona tamin'Andriamanitra. Nenao mety vita ho le adinao androany. Ianao nge mety manao kolikoly androany de tsy hanao kolikoly tsony rapitso, de maty ianao. Ianao mety mangalatra tanindrazan'olona androany de mety maty, de vitany ianao. Fa ozy izy Andriamanitra, ianao no manetry tena. Fa ny lova avelanao ho an'ny taranakao ane ka avy amin'ny fadatsahan-dra, avy amin'ny tsirariny. De ozy izy Andriamanitra, ianao no tsy vonoko. No le tanin'olona nangalarinao. No le arena azonao tamin'ny tsirariny. Fa ny zanakao omenao an'io lova io tompoko. Ozy ny Baiboly. Any amin'ny andro mizanany aho. Hatonga loza ho an'ny taranany. Lay olona miary arena amin'ny tsirariny moriavana ny jerevantsika eto anatin'ity lohevitra ty. Fa raha jerevanao ny fiafaran'ny taranaka aby. Za miteny aminao fa nga nisy naniny tsy fantatra teo amin'ny tantaran'ny Israely koa zany famille royale Ahaba sy Jezebela zany. Tsy fantatra. Loza no navelany Ahaba ho an'ny taranany. Amin'ny tontolo spirituel, fa amin'ny tontolo ara-nofo izy ohatrany hoe alaitsika daholo ny tanin'ny olona rehetra ka raha mbola misy tany hafa azo alaina de alaitsika koa, atsika zao ny fahefana, atsika ny hery, tsika zanaka pasteur, zanaka Cohen, zanaka mahitahita, zanaka magistrat, zanaka filoham-pirenena, zanaka premier ministre, kozay nitsy, kozay zaro. Oh re olona. Raha mpitondra fanjakana ianao mba mihainao zao fandarana zao. Mba hajanony te fivarotana ny tanindrazantsika te. Ary raha misy mpitondra fivavahana mihaino aho, ka mivavaka ao aminao mpitondra fanjakana anankiray, de mba say voajanony te fivarotana ny tanindrazany te aho. Fa ahitan-dozo io re olona. Ahitan-dozo io. Raha mbola misafidy ihany tsika hivavaka amin'ilay Andriamanitra narolanitra sy ny tany Fa raha ohatsika hoe tsika nge zao efa mivavaka amin'ny kely malaza ndray efa fivavahana ny vavahany razantsika taloha natongava fivavahana kristiana ndray zao ny fivavahantsika alako ny teniko diso zany teniko zany. Fa raha mbola mbany safidytsika ary eto amin'ity Madagasikara ty izaka misy lanonam-panjakana dia toko alaina foana reny chorale reny farafaratsiny ihirany amin'ireny hira fetim-pireneny reny de i chorale no manokatra an'le fotoana io. Ko maninona ny tanindrazantsika no amidy amin'izay olona rehetrarehetra manambola eto amin'ity tany ity, maninona na malagasy na vahiny lasa mitoatoa amin'ny fananan'ny olo-mahatra isika. Ary mahay manano mpiara-mivavaka amin'izao vanim-potoana zao misy olona manan-karena amin'ny fiangonana de jerevana zay mahantra manana tanindrazana be ao anatin'ny fiangonana de vidin'le manan-karena amin'ny fiangonana mora amin'le olona mahatra ao anatin'ny fiangonana. Olona mpiara-mandova inona reo mpiara-mivavaka ao anatin'le fiangonana amin'izany. Ka za de miteny tsy nisy olona namela mamoan'ny taranany zany ao anatin'ny Baiboly raha nitady arena tamin'ny tsy marina sy tamin'ny tsy rariny. Ary nahita amin'ity Madagasikara ty kely nge ty Madagasikara ty kely ty Madagasikara ty be de be nge ny olona nanan-karena teto amin'ity Madagasikara ty tany amin'ny 10 taona lasa. Fa jerevo ny taranakireny ankehitriny ino no avelany reny ny olona manan-karena eto amin'ity Madagasikara ty androany nge olona nanan-karena tateo arina daholo fa vitsy ny hoe nandova arena. Ary nareo manan-karena ankehitriny eto amin'ity fireneny ty koa raha ohatra koa zany nareo ka makarena amin'ny tsirariny de ny 10 taona ho avy ny taranakareo koa alefanareo ao anatina ranomaso, ao anatin'ny vaky vily, ao anatin'ny fahoriana. Loza no avelan'Andriamanitra ho an'ny taranaky ny olona nandova arena tsirariny. Oabolana 15 andiny 17 zay fatrapila arena tompoko, zay fatrapila arena mampidi-doza amin'ny ankonany. Ary velariko zany mpanjaka voalohany 220 izany hoetiko anehoana aminao hoe eto misy mpanjaka nanana ny fahefana sy ny hery ary-mivola ka namono ny olo-mahantra noho ny tanindrazany ampitombony ny arena sy ny fananana sy ny anana miakatra ao amin'ny lapany. Fa ozy izy Andriamanitra hoe ianao na tsy vonoko azy.
satria ny bebaka ambadiky ny toroteny, ambadiky ny fampianarana, mety ndraindraiky konko ianao retirety tsy afaka anao kolokolotsony. Fantaranakao, ho zakanao ve? Ho zakanao ve? Hoe mba namela 4-4 rena ho an'ny zanakao, kanefa sanatria ny vava, io 4-4 azonao tamin'ny tsirariny io, no afatiny zanakao amin'ny accident mantsiravina ohatra. Zakanao ve? Hoe mba mamela trano ianao, lovany zanakao, na azahoana ho an'io trano io lovany zanakao io, ranomason'olona. De zakanao ve sanatria ny vava afaka 10 taona ho avy, de ny zanakao maty tototry n'io trano io, sanatria ny vava. Zakanao ve? Zakanao ve? Zay ndraika mahaviteonatsika akambatsika zay amin'ny fionana manaraka, fijeriny fahasoavana ny olona ty arena, dia manomboka hiditra ao anatin'ny arnaka sy ny détournement samihafa ao anatin'ny fivavahana kristianina na ny fivavahana hebraika na ny fivavahana toraika isika, ao anatin'ny fandarana manaraka. Miantsanao iaray fo aminay mandrakarive arak'izay lazainy soratra masina. Tombo faindrena, tombo fahalalana, manaraka tsika miona soetindray veloma tompoko.